Nomery toko 10. Ny trompetra volafotsy. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe: Manaova trompetra volafotsy 2 anao, voasana no hanaovanao azy, dia ho fiantsoanao ny fiangonana sy ho fampiainganao ny toby ireo. Ary raha tsofina avokoa ireo, dia hivory eo aminao eo anoloan'ny varavaran'ny trano-lay fihaonana ny fiangonana rehetra. Fa raha ny iray ihany ny tsofina, dia ny lohan'ny firenena izay mpifeharivo amin'ny Israely ihany no hivory eo aminao. Fa raha mitsoka ho fampitairana ianareo, dia hiainga ny toby izay mitoetra eo antsinanana. Ary raha mitsoka ho fampitairana fanondrona ianareo, dia hiainga ny toby izay mitoetra eo atsimo. Fampitairana no atao fiaingany. Fa raha ampivory ny fiangonana kosa ianareo, dia hitsoka fotsiny fa tsy hanao fampitairana. Ary ireo mpisorona zanak'i Arona no hitsoka ny trompetra, dia ho lalàna mandrakizay ho anareo hatramin'ny taranak'ireo faramandimby izany. Ary raha misy ady eo amin'ny taninareo, ka mandeha hiady amin'ny fahavalo izay mampahory anareo ianareo, dia hitsoka ireo trompetra ireo ho fampitairana, dia ho tsarovana eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitrareo ianareo, ka ho vonjena amin'ny fahavalonareo. Ary amin'ny andro fifalianareo sy amin'ny fotoam-pivavahanareo ary amin'ny voaloham-bolanareo no hitsofanareo ny trompetra, raha manao ny fanatitra doranareo sy ny fanatim-pihavananareo, dia ho fahatserovana ho anareo izany eo anatrehan'Andriamanitrareo. Izaho Jehovah no Andriamanitrareo. Ny niaingany zanak'Israely niala tany anefitry Sinay sy ny teny nataon'i Mosesy tamin'ny Hobaba. Ary tamin'ny andro 12 tamin'ny volana 2 tamin'ny taona 2 no niakaran'ny rahona niala teo ambonin'ny tabernakely ny vavolombelona, dia niainga tany anefitry Sinay ny zanak'Israely ka nandroso. Ary ny rahona nijanona tany anefitra parana, dia izany no niaingany voalohany araka ny didin'i Jehovah izay nampitondrainy any Mosesy. Ary ny fanevany toby ny taranak'i Joda no niainga voalohany araka ny antokony. Ary Nasona zanak'i Aminadaba no mpifeny antokony. Ary Netanela zanak'i Zoara no mpife ny antokony firenena taranak'i Isakara. Ary Eliaba zanak'i Helona no mpife ny antokony firenena taranak'i Zebulona. Dia naorona ny tabernakely ka niainga ny taranak'i Gersona sy ny taranak'i Merary nitondra ny tabernakely. Dia niainga ny fanevany tobiny Robena araka ny antokony. Ary Elizora zanak'i Sediora no mpifeny antokony. Ary Selomiela zanak'i Zorsadai no mpifeny antokony firenena taranak'i Simeona. Ary Eliasafa zanak'i Doela no mpifeny antokony firenena taranak'i Gada. Dia niainga ny Kehatita nitondra ny zava-masina ary nisy nanangana ny tabernakely mandra-piaviny. Dia niainga ny fanevany tobiny taranak'i Efraima araka ny antokony. Ary Elisama zanak'i Amihoda no mpifeny antokony. Ary Gamaliela zanak'i Pedazora no mpifeny antokony firenena taranak'i Manase. Ary Abidana zanak'i Gideoni no mpifeny firenena taranak'i Benjamina. Dia niainga ny fanevany tobiny taranak'i Dana izay vodilalan'ny toby rehetra araka ny antokony. Ary Ahiezera zanak'i Amisadai no mpifeny antokony. Ary Pagiela zanak'i Okrana no mpifeny antokony firenena taranak'i Asera. Ary Ahira zanak'i Enana no mpifeny antokony firenena taranak'i Naftaly. Izany no fandehany zanak'Israely araka ny antokony avy raha niainga izy. Dia hoy Mosesy tamin'ny Hobaba zanak'i Regoela Midianita, rafoza Mosesy: izahay izao dia mandeha akany amin'ny tany izay nolazain'i Jehovah hoe: omeko anareo izy, andeha hiaraka aminay ianao, dia hasianay soa, fa Jehovah fa nilaza soany amin'ny Israely.
fa ho io kosa izy taminy tsy handeha aho fa ody any amin'ny taniko sy ny havako. Dia hoy Mosesy, aza dia ilaozanao zahay fa fantatrao izay tokony hitobianay aty anefitra, ka dia ho masonay ianao, ary raha hiaraka aminay ianao dia izay soa ataony Jehovah aminay no mba ataonay aminao kosa. Dia niainga niala tany an-tendrombohitry Jehovah lalakan-telona izy, ary ny fiaran'ny fanekeny Jehovah nandroso ny aloha azy lalaka-telona hitady fialan-tsasatra ho an'ny olona. Ary ny rahon'i Jehovah dia teo amboniny no ny andro tamin'ny niaingany ny ala tamin'ny tobiny. Ary raha niainga ny fiara dia hoy Mosesy, mitsangana Jehovah ka aoka hiely ny fahavalonao, ary aoka handositra ny tavanao izay maka alanao. Ary raha nijanona kosa ny fiara dia hoy izy, miverena Jehovah ho amin'ny Israely tsy omby alinalina.